izay vahoaka ny Sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, de maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamon'olo. Ny zaza ho rairay Sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny, sy kinga fahendrena, de nivonono fanjakana ny Rajoely. De miantso ny vahoaka ny Sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsy vakivolo, miantso ny ponina faritany Diego rehetra. Allo zalahy, hitologna atsika, tsy ekentsika ho raraka antany ny liny zanakatsika. Masina ity tany razana ty. Ty message nga Rajoely, efa mpamon'olo anao tamin'ny 2009, namon'olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple ça va. Ary anareo zanaky Sambava zay agnatin'ny fitondrana. De dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsarova fahotagna natao, mandiana mibebaka mivoaka amin'ny tany avianareo nareo, mba tsy hisiany fitezera-bahoaka aminareo zanaky Samba. Indrindra fa ianao filohan'ny anteny mairaam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao io. Ataova hampy zalahy. Matsarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo aveto a Sambava, de tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra. Fa malahelo zay amin'ny zanakanay, zanakatsika nivononareo. Masina ny taniraza. Magkatagara makanya raw kan baksiyay ka sapat. Voalohany voalohany zahay nawetsika pilaminan satria miomby po amin'ny tanora namanay manerana Madagasikara manoloana ny zavamisy. Zay raiky voalohany. Para manaraka an'izay zahay tanora ato amin'ny université de Toliara koa dia mitaray fa misy quartier telo agnatin'ny 1 mois tsy misy jiro. Mijaly olo reo. Para manaraka an'izay soltanda ines agnatin'ny 2 tao 3 tao zao tsisy recrutement. Nagnaboaky meny tam semaine ambony igny naboaky bakagny fa 300 sy 50 vao niboaky nefa olona avy tafianara efa tsarivo. Ka zahay dia tsy mangeky fa aleo miala Rambatoa Michely lafa tsy hahay tiasany. Misaotra to. Panapinay manahaka an'izay avao koa mangataka anareo mpitandro filaminana iaraka aminay satria voaka malagasy ianareo ka mendrika hiaro ny zanaky malagasy pretandrasana. Aoka isika tso olo tokana roa hanao baiko atsika ka mangataka anareo zahay mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Zahay tompoko tsy handroba fananan'olona fa hitaky ampilaminana haneo hevitra amin'izay zavatra maharary anay. Hitaraina zahay nareo zao koa mananjanaky manahaka anay zao ka mba mangataky zahay ampionareo zahay raha tena olo-manina nareo, raha tena olo mpanjakana, raha tena olo tena ray aman-dreny mandala ny sotoavina maha-malagasy. Tsaka to. Para zao vao zantranga ta ay maaro nareo force. Voalohany mety hahatsapa nareo fa tika zikanao zoro coloniser avao. Naho toko tsapa aro ziraha zay satria tsy afaka mamoaka hevitra tika zany. Naho mbo eo Fransa io. Noho izany mangataka nareo force zahay. Mangataka anareo force zahay satria hagiga Fransa io matoa nagnomey aramanareo. Vato arao na vou fay airo. Le mangataka zahay nareo force
mba tena hivily ty fanjakagna itoy tikagny antikagny ty tanin-drazagna itoy tsy magnahy raha Andriamanitra zany naho izay ty ro hahavotsy antikagny zany tsy misy problème zany le mangataka anareo zahay mino raha fa nareo nanakao managny zay manday managny zota manday managnanak anareo mianatsy hoay Madagasikara le noho zany mangataka zahay mba tsy hisy force hanao hery famoretagna anay fa hagnanatsy anay atareo te zao tatareo le mangataka zay force tonga asagny ho raho zay tonga asagny mahatsapa hoe malagasy raiky le tsy didia ondaty tampy tsy naniky zay fandidiao bay général bomba tampy zay fandidia général bomba amin'ny tanàna toy zahay haneho hevitsy amin'ny tinalagna itoy maka manday le mba mitoy izy ny tomponantsika raha ohatra ka misy ny fandravana ny alohany nareo ne mampitany filaminanareo azonareo to miakosterinay hoe éviter ze olo magnararaotsy fa zahay koa zao hanao etsika hane hoe firaisapo fa tia mijaly koa na zay manday koa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ndreto izahay filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa hanao fanambarana ary aneho ny fiaraha-miora toy izao ny voalaza rehefa avy nidinika izahay fanambarana manoloana ny zava-nitranga na hafatesana mpianatra ny Université Nasarana tsy ny zava-misy eto amin'ny firenena izahay filohan'ny mpianatra eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa dia manao izao fanambarana izao tsy ekenay ary melohinay ny fandasahanay nireo malagasy indrindra ireo mpianatra namanay izay nitaky ny zony sy ny rariny ho an'ny firenena melohinay ny fandasahan-draha sy ny fisamborana ary ny fandrahona ny mpianatra nitaky ampilaminana ny zo fototra isitraka ny rano sy ny jiro melohinay ihany koa ny fandrahonana sy ny fandravana fananana ataon'ireo mpanararaotra izay miseho amin'ny endriny samihafa tsy ekenay ny herim-pamoretana izay ataon'ireo namanay mijoro amin'ny fahamarinana izahay mpianatra ety amin'ny université dia mitaky ny handoavana ny vasim-pianarana ara-potoana mifanaraka amin'ny tao-pianarana diava ny hamoahana ihany koa ny daty handraisan'ireo mpianatra izay nanao fanisiana tokony handray vasim-pianarana ara-dalàna mitaky ihany koa izahay ny hamerenana ny vasim-pianarana sy ny lanjany université tahaka ny teo aloha tsy ekenay ihany koa ny fanamaivanana ny lanjany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa lavinay tsy ekenay ihany koa ny contrat izay navoakany men izay tsy mifanaraka amin'ny totanisa misy eto amin'ny université manerana ny nosy dia ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana avoakany école normale supérieure sy ireo mpianatra mahazo ny mari-pahaizana amin'ny établissement tsirairay izay tokony efa hisehatra amin'ny asa izany hoe ireo mpianatra rehetra mahazo ny mari-pahaizana zany dia tokony omena asa fa tsy avela ho lany fotoana fa zay no atoko ny fampandrosoana lavinay marindrano ny vaovao miely izay milaza fa hatao fitaovana ny mpianatry ny université amin'izao raharaha misy eto Madagasikara izao zany hoe tsy ekenay ny filazana fa ny mpianatry ny université dia mpandroa izahay dia manaraka ny rariny sy ny isiny fa mitaky ny zonay amin'ny maholona sy amin'ny mahamalagasy ho fototry ny fiarovan'ny zony tsirairay amin'ny ho atoko ny fampandrosoana mitaky ihany koa izahay ny fanovana ny rafitra misy eto Madagasikara satria raha ny rafitra amin'izao fotoana izao dia hita fa mandetika ny Madagasikara ho anaty lavaka raha tsy miova ny rafitra tsy miainga ny fampandrosoana
farany. Eto izahay dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana manamanjo sy ravo-fananana ary mirary fahasitranana ho an'ireo maratra mandritra ny tolony. Miantso anareo rehetra tanora malagasy izay mantsapa fa mananaina mananjoa amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, mba haneho firaisan-kina sy firaisan-po hiaro ny zomaholona sy hitaky ny zavatra tokositrasika eto amin'ny firenena. Izahay filohan'ny mpianatra eto amin'ny université ny Fianarantsoa dia milaza fa raha tsy misy ny vahaolana raisina izay haingana indrindra dia hiha mitombo ary hiha mafy izao fitakiana ataona izao. Aza pamaly aminazy le zay, avelao zay ndeha. Ary eto manafatra ho antsika zandriko daholo nareo manana fahefana rehetra io
ary misy zanako mihitsy niarinareo. Keto miteny mitondra ny teny ho an'ny fitondram-panjakana zay mbola amperinasa fa misotro ronono nefa mbola isalovana miasa andreo zanakatsika. De miangavy ianareo mialatsiny Andriamazo Tofilo ny anteny mera daholo atsaiko ianao amin'ny toerana misy ianao Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana manatsanao zokiko anao migalona zay saloranao ary atsaiko ianao amin'ny toerana ipetrahanao fa sandroko kosa angambo ianao amin'ny tony ary sandroko koa anao amin'ny andiany ao amin'ny Folanda. Ka migavinao Andriamato Filo satria ny fifipirenena moa tsy eto toerana. Okatsika tsy hiditra intsony fanomezana baiko andreo zandritsika zay manana andreo anjoara toerana eo, fa okitsika kosa zay manana an'izany laharam-boninahitra commandement zany ambony, na eo tafika zany, na eo gendarme zany, na eo amin'ny polisy pireneny zay, miangavanareo apesao le terme hoe baïonnette intelligente. Aza mandray dikan'izay de saintsainy tsara ny baiko zay omeny lehibetsika. Nareo moa ny teny fa tsy mandray nareo manam-pahefana amizao tsy andray baiko ino ny baiko fa jereo hoe inona ny baiko tokony ho tanterahana fa ny mission atsika 10 tompoko de hiaro ny vahoaka sy ny fananana ary hiaro koa ny institution rehetra velona hita amin'ny tany sy ny fanjakana. Amizao nefany tena andohalika ny ranombary aza ataonareo ho fakalahananareo zao zavatra teneniko zao zay Andriamato Filo ny ateny meran-doolo tsy fakahalana zao fa famonjena ny firenena malalatsika ty. Fiatsika tsy mendrika ireny nataony mpitandro filaminana tamin'ny tanora malagasy omaly ireny ho ihatra nambarany ity manamboninahitra misotro ronono ity. Mampirisika ny tanora sy ny voaka malagasy hatramo ny tenany mba hijoro hatrany amoaka ny etaetapony fa kosa aleo atao am-pilaminana. Ka velao andro maso bokon'olona no andray nandraikitra satria raha zao tsika mbola fery mbola mafana mbola hidina antarabe mbola hidina amreo vahoaka reo de isy ny fifandona. Ka de miangavy ianareo aoka ho apetraka atsika andreo vahoaka reo satria reo ny tompo-pahefana. Ny tena raha taloha nareo nanaraka ny baiko sonety dalarana zay navoako talata sy alarobia tsy nisy ny fifandona, tsisy ny ainana fohy, tsisy ny naratra satria reo vahoaka reo ne tena nipetraka reo nefa nydroatsika. Hitako daholo reny fomba tsy mety reny. Zazambaibe vava kizy 17 taona zanaky-20 taona tanora dolidolo reny tsy manome eritreritry ny androbo reny. Fa tsika kosa tokony any amin'ny fandribana zay ny afatra tena napetrako zany talata sy misy